fampitiadiavana eraky ny tanàna vokatry ny politika tsy mahomby ny Andry Rajoelina hatrany amboalohany. Fandikan-dalàna sy tsy fahaiza mitantana mila mahasamiteny ny malagasy ho ny antoko fanare. Sy ampiarina lavanilina tandindomindoza tanteraka mitady anjakany vahiny. Mandolitra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-bavao ny MBS amin'ity zoma fadimy ny volana aogositra ny taona 2024 ity. Manasana ho ary anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Saika mbola ny laharambe avokoa moa androany ny tobin-tsolika teto Andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra ivelana Antananarivo toy ny tany Fianarantsoa sy Toamasina. Velotary araka izany mpampiasa ny fiara sy ny miankina amin'ny solika. Raha ho any Rivo Rakotovao manokana sady filoham-panjakana teo alohany koa dia mazava ny azy fa ny politika ny mpitondra hatrany amboalohany momba ny solika ny diso tanteraka. Fanadiadiny Asinandriamalala sy Mathieu Prince. Filarana etsy, filarana eroa. Ifampitadiavana ny gazoalina manerana Antananarivo sy ny faritra maro manerana ana Madagasikara. Efa herinandro mahelo zay no ny fampitadiavana ny solika. Famononafo nataon'ny mpitondra tamin'ny alalan'ny OMH dia ny hoe ampy ny solika eto amintsika. Nefa misy eny amin'ny tobin-tsolika mandrakity ny androany. Dia hoe mitady gasoil dia taty vao nahita avy any 67 dia tany Andavamamba dia teto vao nahita. Misy fiatraika le zao mandeha dia na gasoil raha lany mitady le izy ao anatin'ny asa moa zany efa mitaitaina hoe ahita sa tsy ahita amin'ny voyage raha tokony ho entina ny client tsy hita ho ampanantenaina hoe andeha na tsy andeha azo misy tsisy le izy. Indray aloha tsy fantatra miankina ny zareo ambony hoe izy miteny hoe misy le izy nefa ny zao aloha zao zava-misy dia tsy hoe izy tokoa le izy sa tsisy. Izy mampanantena hoe misy. Li zany surprise ho anay zany zao satria tsy nanameritreritra hoe ilahatra ohatran' zao aty amin'ny stationnement aty amin'ny gasoil aty. Dia mbola tsy fantatra izay tendry zareo hoe zao ny gasoil tokony ataonareo. Taraiko mihitsy ka izay zao nenga tary amin'ny faminona tary niezaka ny ala loha mihitsy zany zay. Mba ilana an'ilay filarana ohatran'izao fa rehefa kelikely eo zao tsy maintsy taxi borosy rehetrarehetra tsy maintsy mbola ilahatra eo daholo mantsiny. Dia niezaka ny ala loha mihitsy zany zay zao. Dia ny any amin'ny Ambondromamy sy ny anay mbola tsy fantatra hoe isy gasoil sa ahoana dia raha tsisy dia tsy maintsy miandry. Jaly zay. Sady efa lafo ny mbola zavatra enenina teny amin'ny fiarahamonina ty zany dia hoe mbola hiakatra indray gasoil io dia mbola tsy fantatra izay suite zany. Dia izay mba antsoava-taona efa mijaly izay mpitatitra. Ho an'ny mpanao politika dia mazava fa vokatry ny politika ny Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny 2024 no anton'izao krizin'ny solika eto Madagasikara izao. Ny sehoseho sy nanao tsinotsinona ny mpitondra teo aloha ka tsy nijery lavitra fahavariana tamin'ny populisme sy ny fizahozahoana ka izao ny vokany. Tsy maintsy nisy fiantraikany amintsika ny resaka Ukraine na tamin'ny Covid akory ary fa zaty fa tamin'ny 2024 avril angamba izay na volana Jona ny fanapahan-kevitra ny geléan'ny prix dia bokatrosa mety tsy fantatra manambola tsy manambola ny fitondram-panjakana fa raha mijery zany ianao amin'ilay sehatra eo amin'ny lafiny ataoko hoe pétrole carburant io dia vokatry ny politika izay napetraka ny fitondram-panjakana io dia mijaly ny firenentsika sady ny jiro tsy mandeha ny rano tsy mandeha ny solika ilarana dia vao mainka mikoroso zany lafiny ekonomika satria zany zay zany le fehin'ilay izy nieritreretin'ny fitondram-panjakana ve zany indray mandeha mba mieritreritra izy hoe ary raha tonga amin'ilay fetra farany tsy afaka iodina ara-dalàna intsony ireo orinasa mpiara-miombina antoka amintsika satria mpiara-miombina antoka amin'ny fitondram-panjakana ireo nieritreritra an'izany ve izy sady le resaka fotsiny hoe zay tonga zay mafy be fa tsy ohatran'ny fitondrana teo aloha tena serentsika ireo araka amin'ny fitenenana mialatsiny amin'ny fitenenana io ny vokany tsy ohatr' zany ny fitondrana fanjakana. Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa ireo aloha ny revohim-paritany tena tsy ahitana gazoalina hatramin'ny androany. Miravoravo tanàna tanteraka ny mpitondra amin'ity tranga mampijaly vahoaka ity. Maro mihitsy aza ireo milaza fady ho tandroka amin'ny fampiakarana ny viditsolika aoriana kely ao no anton'izao tranga tsy fisian'ny gazoalina izao. Sy ahitana solika intsony ihany koa moa amin'izao fotoana izao an-tanànan'ny Fianarantsoa mitebiteby araka izany ny mpanjifa ny solika any an-toerana. Efa hatramin'ny alarobia hariva teo tsy nahitana solika intsony ny ankamaroan'ny mpananjara any an-toerana andy. Na misy aza dia ilaharana mandritry ny ora maro. Bahaky Sandrianansa, MBS Fianarantsoa. Misavorovoro ny sain'ireo mpampiasa fiara mpanjifa solika eto an-tampon-tanàna amin'ny Fianarantsoa amin'izao fotoana izao.
Hatramin'ny omaly arivo dia efa nahitana fitohanana teny anivony ireny tobim-pamatsiana solika ireny. Misy ireo tobim-pamatsiana sasany nefa tsy manana ny gazoalina intsony. Ho andreo izay mbola manana moa dia saika nahitana filaharana avokoa izany mandraka andro andro. Hatramin'ny maraina dia tsy maintsy mandany minitra maro amin'ny filaharana. Eny, ora mihitsy aza ny sasany raha te hahasolika. Tsy dia elaela ihany ty efa 20 minutes zay a. Tena tsy nisy ny teto amin'ny solika zany dia tena mijaly be na teto. Dia aty mba nisy dia zay ny antony laharana teto. Afrina zany laharanareo teto zao? Tamin'ny firy teo anga igny. Tany amin'ny Karima zany ianay zao dia zao vao tonga eto. Any amin'ny Karima ry farany. Mety naharitra adiny firy filaharana? Adiny roa sasany eo zany zay. Mahakasika an'ity resaka solika ity ihany dia efa nanambara ny tompona raiky mpanjakana fa ampy tsara ny solika izay nafarany Madagasikara. Ankehitriny misy ny savorovory noho izay tsy fampiana solika izay. Zao zava-miseho zao dia ahafahana mamaritra fa tsy matoky intsony ny zavatra lazain'ny fanjakana ny vahoaka malagasy. Satria na dia nisy aza ny fanambarana nataon'ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany mahakasika ny fisian'ny solika dia hita sy tsapa ankehitriny fa tsy nampitony ny vahoaka izany fanambarana izany. Raha tsorina dia tsy niraika tamin'izany mihitsy ireo vahoaka maro nisy. Profon'izany zao savorovory amin'ny filaharana solika eto tapin-tanànan'ny Fianarantsoa zao. Fa tena mahafantatra tsara ny zavatra ilain'ny vahoaka tokoa ve ny mpitondra ankehitriny? Sa variana amin'ny zavatra hafa ka zary lasa ankilabao ny ain-dehibe sy ny zavatra tena ilain'ny vahoaka? Tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara, feo tokana ihany no tiany mpitondra hoeno ka izay no antony anampenan'izy ireo ny feon'ny mpanohitra. Ho an'ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM no sady filohampanjakana teo aloha dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny filazan'ny sekretera-mpanjakana miadidiny zandarmariam-pirenena fa tsy ekena ny fanonganam-panjakana. Asin'Andriamalala sy Mathieu Pressy. Mahana tamin'ny nataony ny fanjakana Andrajoel ka manao ny fomba rehetra anampenam-bava ny mpanohitra. Lazain'izy ireo fa mitady hanonga-panjakana trany ny mpanohitra isaky ny mitondra ny heviny. Izany indrindra no notoeriny sekretera-mpanjakana miadidiny sandarmariam-pirenena na ny SAIG ny jeneraly Serge Jolet fa tsy azo ekena ny fanonganam-panjakana. Izay mihetsika na mivory rehetra eto mantsy dia tondron'izy ireo moditra fa hanongana azy eo amin'ny sezany. Mahana dia lasa azerany sy tony ny hidina lay fahafahana zay efa nahazontsika reny le acquis démocratique ary reny nandeferanay mba tsy hopotika reny tamin'ny 2024 dia hoe alao alamina amin'ny firenena fa efa misy dingana lehibe ihany vita. Manafotoana azy ny hainao ny nga segy ajaina izy fa ministra hoe tsy ekena hoe fanonganam-panjakana fa izy moa monsieur le ministre manaiky fanonganam-panjakana fa atao vera-drariny ary le izy nareo amin'ny sécurité zao dia mahita fa tsy miangatra ianareo amin'ny fanantanterahana mibaiko eto amin'ity firenena ity fa naninona ny sakananareo ny olona tao beririka fa avelanareo ny olona tao anala mahitsy. Any zany ny lanjalanjaina fa ny fanonganam-panjakana dia tsy azo ekeny zany. Tsisy olona anaiky an'izany ao fa ngamba dia tonga amin'ny tenin'izao tontolo izao hoe mahatoa le fanjakana roahan'ny olona ny arabe dia le ho azy ny vahoaka. Zay indray zavatra hafa zay. Efatry ny ela no hita fa tsy demokraty izao fanjakana mijoro izao. Profon'izany ny fanakatonan'izy ireo ny MBS tao amin'ny bokesy satellitaire. Inona moa ny antony nanodina ny MBS tao amin'ny canal atao amin'ny satellitaire fa maninona tsy avelanao tsy manana zove zany ny mpiray-tanindrazana na hen'ny hevitry ny olona zay ao amin'ny MBS ohatrany hahenony ny hevitry ny olona any amin'ny vivana any amin'ny samihafa. Zany dia efa sika mampiseho hoe na inona ala zay ny marina mampitipitro olona indraindray izy ao amin'ny TVM sy RNM fa idina mihitsy zany lay ataoko hoe fahafahana mba mitovy zo daholo ny eran'ny Madagasikara fantatry ny fitondram-panjakana nefa ny TVM sy ny RNM ny eran'ny Madagasikara ka na iny fotsiny ary ny resahana dia eo zay ataoko hoe volazan'ireo teo hoe ny fomba fanehoan-kevitra. Ny mpitondra ny fitaratra jereo fomba fanehoan'ny ministre porte-parole ny gouvernement hevitra jereo fanehoan'ny kevitra ny député mpoma fitondrana dia averin'ny olona reny fa zay ny fomba mampanao nefa raha vao ny ilany manao an'ilay izy dia reny samby dokotry reny na aneho hevitra renao ivory anatin'ny toerana zay atoko toerana privé ohatrany hoe tranon'olona dia tsy mahazo manao ianao fa ry amin'ny ilany nefa amin'ny fotoana iny manao le antokonao tena tsy mpitondra fanjakana zany.
mazava araka izany famahana tamin'ny fanonganany ny fanjakana maro toerana tamin'ny 2024 ny ekipa ny Andrajoel ka lazainy fa anongana azy avokoa izay mitondra tsikera. Izany no antony ampiasan'izy ireo ny mpitandro filaminana mba hiarovana ny sezany ka tsy mahagaga raha ho fatifaty foana ny malagasy satria tsy misy mpiaro intsony toy ilay nitranga tany Ankazobe. Tsy mitovy ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ho ihany koa ny antoko fanarehoan'ny androany ny vahoaka madinika ihany no iarany sazy rehefa misy ny fandikan-dalàna ataony fa ny mpitondra afaka mandika ny lalàna faratampony eto amin'ny firenena. Antso araka izany no ataony antoko fanare asa iteny sy ijoro manoloana izany. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Mila masamiteny ary manohitra izao fitantanana tsy mahomby izao ny malagasy. Ony antoko fanare androany raha nilaza ny heviny momba ny toedra ramafana misy eto amin'ny firenena. Sehatra maro no tsy voafehin'ny mpitondra intsony ka mahatonga izao sosialim-bahoaka mikorosofahana izao. Ny firaisan-kinany rehetra no andrasana hoy ny fanazavana ary ny akanga maro tsy vakinam-bo. Ny antso ny sambatan'olona iteny araka ny teny tao na ianao mpitandro filaminana ianao miteny ny gouverneura hoe atsaony lalàna, sekretera d'État manajala lalàna. Ny olom-pirenena tsirairay tsy maintsy miteny an'ireny olon'ireny, zay ny fiantsoanay teneno izy. Fa sisy zany fa raha olona be dia be no miara miteny, tsy misy mpitandro filaminana. Antohatra olona be dia be miara miteny zay no mandika lalàna nareo ka miala. Tsy midika ho fanonganam-panjakana izay voiziny sasany akory ny firosoana amin'izany, fa natao antsiana ny mpitondra izay manitsaka ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Sao dia veriny sasany hoe manonga-panjakana hono zany, dia eto ananazava. Na ny mpitondra mandika lalam-panorenana dia manonga-panjakana izy zany. Na ny olona entina mandika lalam-panorenana dia manonga-panjakana izy. Fa ny ataona eremidemy fanare ao anatin'ny eremidema dia zavatra marina ny teneninay, tsy manonga-panjakana ianay, tsy manongana. Zay kosa hoe dioka zava ka roatra ny sasany matahotra nini ka mandeha ny an-dalambe dia tratra nini. Ianareo président Andrajoel mihitsy ny tena manonga-panjakana. Efa manana plan B ny eo anivon'ny Gasileo raha toa ka tsy handray ny andraiky ny fahitaza-potsiny sy ny fanitsakitsahan-dalàna miverimberina atao any filoham-pirenena ny androm-panjakana eto Madagasikara. Asinandria Malala sy Mathieu Princy. Efa manana hevitra hafa na ilay antsoina hoe plan B ny vovonana Gasileo raha toa ka tsy handray ny andraikiny fa hitaza-potsiny ny fanitsakitsahan-dalàna nataony Andrajoel ny androm-panjakana na nateran'izy ireo ny taratasy mirakitra ireo fanitsakitsahan-dalàna ireo. Tsy kivy fa mbola miezaka ny mitety ireo rafitra rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny Gasileo manatitra io taratasy io. Efa fantapatatra mialoha ihany ny avalin'ny HCC hoy izy ireo ary efa nanomana hevitra hafa na antsoina hoe plan B izy ireo. Zay efa manana ny stratégianay, efa fantapatatra koa ny zavatra ataondry zareo. Zay nge vao nanatitra ny taratasy tany amin'ny HCC efa fantatray ny zavatra ho avalin zareo. Ny saorana an'Andriamanitra fotsiny zany tsy valy tenina no itohina loatra le izy. Izy dia tena fantatra mihitsy satria ireo androm-panjakana tsy nifidinareo dia efa fantatra reo fa olon'ny fanjakana daholo ary efa nisy karazana fifampiresahana nalohan'ny nahatongavan'ireo teo amin'ny toerana io fa ny adidinay dia tsy maintsy manaraka an'ilay procédure aloha hoe ampahafantarina anareo fa io ny zavatra nataon'ny fanjakana aloha. Dia rehefa fantatra anareo le izy tsy mireagir nareo zay efa manana ny plan B zay tsy ho resahana eto amin'ny stratégie anazy tsy voatery ho ampahafantarina amin'ny télé. Androany dia ny fivondronam-ben'ny EVECA sy ny FFKM no nanateran'izy ireo ny taratasy mirakitra ny fanitsakitsahan-dalàna nataony Andrajoel. Tahaka ny mahazatra ny mahakasika ny raharaham-pirenena no mbano anatin'ny fandaharana miara-manonjaka ireto indray ary ny teboka anisan'ny songadina nandritra ny fandaharana ho an'ny androany izay hofitiany avitra solondray be sy Andrakoto Malala amintsika. Nanamafy ny teny nolazain'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny mpamakafaka politika fa anatin'ny fanomanana ny fifidianana tanteraka tokoa ny fitondram-panjakana raha ny zavatra misy ny jerena. Tsy mifantoka amin'ny maharary ny vahoaka ny fanjakana fa manohy ny fampanofinofisany hatrany. Ajanony ty fisesehoana ataonareo ty fampisehoana ataonareo ty fandanimbola mpanjakana ataonareo tsy mitondra asa zao vokatra ho an'ny voaka mainka aty fa jerevy zay zavatra maso voaka satria lasa any amin'ilay resaka spectacle ny volana le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sy le fisehoana satria dia iny teny reo Laurent Tsirakiny manamarina lizy
efa fantatra izy eo fa tsy ho lany de efa manomana alabaty ngezabizy reo de mandritra ny mandahana filohan'ny repoblika ao anatin'ny 3 taona sy tapany zany de isan'andro misy fampelezan-kevitra foana ataon'le fitondram-panjakana zany hoe de tsy mahazaka mahita vahoaka de tsy mahazaka mandray micro de vetivetikeo de manao promesse nefa efa ao anatin'le fitantanana n'le firenena zany problema tena manahirana n'le fitondram-panjakana mihitsy zay zavatra zay ary io raha ohatra ka hoe misy manao analizy ara-tsaina zany mpanao fanadiadiana ara-tsaina fandalinana ara-tsaina ho an'ny comportement sy le geste zany sy le attitude an'le mpitondra fanjakana sy le fanjakana en général de tonga de afaka mamoaka navalina analizy. Lasa manao izay saim-patany fotsiny ihany koa ny fitondrana manoloana ny tsy fahombiazany ary mamorona fikaonan-doha etsy seroa kanefa ny NDB ny tsy mbola noekeny hoy ny mpanao politika androany. Mila manaiky ny torolalana omen'ny mpanohatra izy ireo satria efa hita fa sepotra tanteraka ao anatin'ny fitantanana ho hatrany fanehoan-kevitra. Raha vao nanomboka ny teny ny mpanohitra zay zany ny fampiraharaha amin'ny tokony isin'ny fikaonan-doha-pirenena de namorona fikaonan-doha-pirenena maro isan-karazany fitondrana entina hanaronana n'lay fitakiana fikaonan-doha andemena azy de nanao an'le fikaonan-doha momba ny tany fikaonan-doha fanjarian-tsakafo fikaonan-doha zao hoe zao ndray ohatra misy fikaonan-doha momba fampianarana fa tsy zany anie le problème eto tena le izy zany ny olana eto de olana ara-politika ary anisan'izany fototra tena ny anganiny ny olana rehetrarehetra nisy teto de tsy fahaizana miandry fotoam-pifidianana de aza vaiko tsara mihitsy zay tsy nahandro fifidianana voalohany indrindra aloha lay mpitondra faharoa ilala mpifidianana ny rafi-pifidianana misy eo ny fitantanana ny fifidianana tsy mandeha araka n'izay tokony izy andeha tsy hoteny feno osoka feno alatra feno teny zany le mila anaovana fikaonan-doha zany ny fanaovana fikaonan-doha momba ny fifidianana de tsy hoan'ny vahaolana rapitso raha fakapitso ny sakafo hoan'ny olona rapitso tena marina zany fa tsy maintsy atomboka izao kosany mba hahafahantsika miatrika fifidianana araka ny tokony izy tsy hiverena n'lay olana ntsony am'izay fifidianana manaraka eo mba tsy petraka ntsony zany le olana ohatran'izao tsy misy fifanarahana mihitsiny eo hoe andao iresaka de ifampizara seza za tena mbola mamerina an'izay tazomy mafy ny sezanareo raha tsy voatazonareo sy superglo ny mandray fanapaha-kevitra ara-politika eto amin'ity fireneny ity tena tsy hainareo tsony raha hainareo raha nga ataonareo androany eny zany fa tena tsy hainareo zay ny ilainareo anay zay ny ilana ny fampidiniana fiarahana hoe ahoana no fanapaha-kevitra politika rehetrarehetra tokony satria fanapaha-kevitra politika foana no ahafahanao mitantana ny firenena midikan'izay ny mpanohitra raha miteny anareo hoe tsy mety ny ataonareo le tsy mety ataonareo tokony mahay mihaino fotsiny nareo de ahitsinareo rehefa tsy hainareo ny haino hatram'izay izahay manana n'lay fahaizana mihitsy ny raha tianareo fantatra ny manana le traikefa mihitsy hoe zao le izy zao hitondrana anazy de tokony zay zany no iarahana. Ankoatra ny fanaterana taratasy teny anivon'ny ACC sy ny ACDDED ny vondrona Europeana ary ny FFKM izay nataony ny gasy leo mikasika ny fandikan-dalàna nataon'ity fitondrana ity dia nitondra ny fomba fijery mikasika ny trangatao gazy be farany teo ihany koa ny voalohan'izy ireo. Olona am'izao nefa niry anivon'ny fiarahamonina any be dia be ny olona tsy mahazaka tsonina zavatra kely tsisy dikany ara dia efa mifampitory. Lasa mifanainga-tsandry misy karazana zavatra ohatran'ireny hitantsika reny zao tany Kazobe reny lasa misy endrikana zavatra tena tsy mbola nitranga tsy haiko aloha efa elaela ihany ny ainako teto ambonin'ny tany nahagaga hoe tsy nisy réaction ny fanjakana. Malatsiny ny tiako tenenina tsy hoe rehefa tonga tany akory hitako ny commandant gendarmerie le général iny miaraka amin'ny ekipany ministre de défense tena tonga tany fa le nandrasana zany de le hoe loza fahoriana tsy roa amatany ny tranga le izy mba naneritreeritra hoe nisy
tapakandro faanginana tsy tokony nesana na hoe na faravaratsiny mba hoe na mba faravaratsiny hoe 10 minitra ny klaxon mba nisy réaction zany fa ohatrany defa lasa simba le kolotsaina hoe tokony miara-miory miory lasa misy olona ohatrany hoe lasa mahazaka an'le fahoriny le malagasy ohatran'ireny za zany atsipiky ihany le izy ho an'le fitondram-panjakana zay mametraka an'le fitiavana ny lehibe indrindra lasa somary tsy tazana le slogan taty tandindomindoza tanteraka ny seha-piarina lavanila eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao efa misy mantsy ny teratany vahiny misehatra sy mitady ife ity seha-piarena ity eto amintsika raha ny fanadihadiana manampitrotraka ny tsy fandriampahalemana sy ny fitotonganan'ny vidiny noho ny fipetranapetraky ny fanjakana Nzavandremahefa sy Tahirinaina. Akoatra ny alabotry sy ny alatra ambony latabatra amin'ny seha-piarina lavanila amin'ireo faritra mamokatra izany eto Madagasikara efa manomboka tafiditry ny teratany vahiny ihany koa ity sehatra ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin'ny firaisamonim-pirenena miaro ny tombontsoan'ny tatsapa ambony lavanila androany efa tafiditra koa moa ny fitsabany vahiny amin'io filiera io mahatsapa zegny zahay avantalafa io filiera stratégique vanille zany matotsika mitondra anarana capitale mondiale de vanille ny antala filiera stratégique izy io mbola tsy nisy filiera stratégique na pays souveraine zay tantanina vahiny kefa fanjakanjakana vahiny koa zany ity filiera ty de anahiragna zay zany amin'ny raha pitso afaka pitso hoany ho avy ny taranaka ny faramandimbiny ho an'ny faritry sava. Ny vokatra lavanila no antom-piveloman'ireo mponina any amin'ireo faritra mamokatra izany tao anatin'ny 3 taona nefa izay tsy nitsahany totongana ity seha-piarina ity sy ateto Madagasikara izay iray amin'ireo vokatra mampalaza sy mitana anjara toerana lehibe amin'ny toe-kareny Madagasikara. Miendanja zany hoe mitady ho faty ity filiera vanille ty raha tsy mijanona zao satria mitotongana zany vidiny lavany zany amin'izao fotoana zao ka mila haremina satria amin'izao fotoana zao na prix napetraka ny fanjakana 75 000 ariary verte nefa tamin'ny 2018 ny avy 230 000 ariary ny verte vanille ka agnatin'ny fotoana fohy kely ve defa midina ty ambany be ty ny vidiny vanille verte diso fagnantenana tena fahadiranovana amina fahasairangana vahoaka ny sambava vahoaka ny savary manontolo raha vao mikorosofana io vidiny lavanio. Ny fipetranapetraka ny fanjakana manoloana ny famerana ny vidiny lavanila farany ambany no tena antony mahatonga izany rehetra izany ho iatrany ny fanazavana. Eo ihany koa ny tsy fanomezana fahazahoan-dalana andraraha malalaka ao anatin'izany ka tsy misy intsony ny fifaninanana. Noho ny fanaovan'ny fanjakana ny famerana ny vidiny dia famerana ny vidiny farany ambany dia lasa mikorosofana hatrany mpandraharaha satria misy impacta any amin'ny fotony any izany famerana vidiny lavanila zany. Taloha io tsy nazo neferana de nisy ny concurrence, nisy ny fifaninanana ara-barotra. Zany mahatonga vidiny miakatra ho azy satria olo jiaby zany afaka magnondrana de miakatra ho azy. Ny fahazoana agrément anisana olana hamorainy fahazoana ny agrément mba azo atao misy zanaka ny kalo hafa ny amenany agrément fa zay olo afaka magnondrana de ampagnondrama mba hisian'ny fifaninanana ara-barotra miakatra ho azy vidiny io. Ratsaivina anisan'ireo fampanantenana nataon'ity filohan-kehitriny ity tamin'ny fampelezan-kevitra ny fampiakarana ny vidiny lavanila ho avy telo eny rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny tenany. Efa taona izay no teo amin'ny fitondrana ny Florajoel ny tombo avy telo eny tokoa ve ny vidiny lavanila. Nisy ny fanafiandalo mitam-piadiana indray tao amin'ny fokotany Amborobe komina Etrotroka distrikan'ny Farafangana omaly alakamisy. Isan'ny lasibatra tamin'izany sy ny trano telo izay anampivarotra avokoa ka lasan'ireo olo-dratsy tamin'izany avokoa moa ny entana rehetra. Tsy vitan'izay fa dia nidoran'izy ireo ihany koa ireo trano telo izay avy notafiny ka may avokoa araka izany ireo trano ireo. Nisy ny fanoherana nataony voatafy ka niteraka fifandonana teo amin'ny rotonta. Nisy araka izany naraditra mafy tamin'izy ireo ary rehefa nentina notsabona any amin'ny toeram-pitsaboana ao Farafangana. Raha tsy ahivina dia voatsiela nisy olo-mpanjakana maro tonga tany an-toerana nanao fanentanana mahakasika ny tsy fandriampahalemana. Tsy voaela ihany koa moa no nitrangana ilay fanafiana feno abibiana tao Ankazobe. Izao zavatra mitranga rehetra izao no mamaritra fa tsy misy fandriampahalemana eto Madagasikara.
Natsiaro nahazo tombony ny tanora ny Mahajanga noho ny fisiany hetsika lehibe iray izay nentina nanorona ny mpianatra aorian'ny fahazoany mari-pahaizana bakalorea. Rariny tokoa izy ireo ny isiany hetsika tahaka izao hialana amin'ny fivezivezena sy ny anamorana ny fisafidianana izay lalam-pianarana ohatao. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Ao anatin'ny fiandrasana ny vokam-panadinana bakalorea ny mpianatra eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Mpianatra maro no tonga nanotrona sy nijery anireo filière izay mety aminy ao anatin' izany taona vaovao idiriny eo anivon'ny tontolona ambaratonga ambony izany. Tonga teto avokoa ny ao eto amin'ny classe de seconde, première, terminale, ino fa nany manana baccalauréat sy efa miasa azy. Tena mety ho an'ny Mahajanga tokoa satria misy ireo université avy any Antananarivo mihitsy tonga mampiranty ny zavatra rehetra izay misy any, zany hoe tsy ilaina frais intsony zany hoe mandeha any Antananarivo zay vao hitan'ny université izay tokony ianarana, fa efa eto Mahajanga ara dia efa afaka mahita an'izany. Presidente tena mety satria manampy hoe ahitana filière maro mbola tsara amin'ny somary sasany dia ireo koa ohatrany hoe comprendre le mpianatra hoe marobe mbola tsara nanana choix tena manokana zany dia manesaka manazava ireo sady mitarika hoe ahitana le aiza filière tena mety aminao. Satria ilaraka ny teneny teo misy zavatra tsy haintsika le mpianatra eto zany misy any Antananarivo, misy any amin'ny kapitale zany marobe zany le raha ianarana any tsisy amintsika eto. Dia tsara be zany le manana information le mpizaza eto. Maliny sady manampy ho an'ny mpianatra sy ho an'ny mpiasa ny fisiany ECD amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo mpianatra dia nisy mihitsy aza ny ray aman-dreny izay nanatitra ny zanany mba ahafahany zanany hiditra ao anatin'ny tontolona ambaratonga ambony rehefa afaka baccalauréat izany. Miantona dia tsotra ihany kely mba mijerijery ny andefasan'ny ankizy aorianany fahavitan'ny baccalauréat. Hoe alefa makaiky izy na ohatran'izay dia tsy maintsy nanaraka moa satria amin'ny mahazaza ny zaza, ankizy efa tsy zaza dia mba tsy maintsy ampiny izy hoe ohatran'izao na ohatran'izao. Mbola hijanona ny Mahajanga ihany isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity satria dia andro anty no nikatona ny zakaben'ny sekoly alahady izay notanterahina tany Antoerana. Maro moa ny mpisehatra avy amin'ny lafy Valinosi no tonga nanatrika ity hetsika lehibe ity ary maro ny zavatra notanterahina nandritra izany. Samy mamonjy hatrany. Farana ny zakaben'ny sekoly alahady eo anivon'ny fiangonana PCKM eto Madagasikara. Tonga eto avokoa ny avy ao amin'ny departement maro samihafa manerana ny nosy. Misy vavaka FCKM manaraka Antananarivo dia seraseran'ny sekoly alahady eto Madagasikara mba fihaonana sy fampianarana izay no nampiarahana antsika. Fianambe izay ahitana ny fitaovam-pivavahana, ny fampianarana maro samihafa ary ny fifandanan-kira. Ny fandaharam-potoana amin'izao ora izao, fandaharam-potoana amin'izao avy fa niditra tamin'ny fito maraina izay nanao ny fampianarana sy arahana toriteny dia ny rehefa avy eo a fifaninanana soratra masina dia fifaninanana vakidrazana. Ho an'ny tontolo zany zao misy ny fifaninanana soratra masina, misy maraina voaloha tamin'ny maraina dia avy eo nisy fifaninanana soratra masina teo dia zao tsika zany zao miditra ao anatina vakidrazana, fifaninanana vakidrazana izay andraisan'ny sonadapartama maromaro anjara moa zany. Dia famonjena ny fihaonam-be ohatran'izao tena tsara ary tena ilaina ahafahana manovo hery, ahafahana manakalo traikefa ny amin'ny samy fitandremana sy ny zakan'ny sonadapartama. Ampim-piona fivoriam-be tahaka izao i Mahajanga amin'ny herinandro ambony ohatra dia isy ny fihaonam-be ihany koa ho an'ny FKTLM na ny fiombonana ny Kristiana Tanora Lutheran Malagasy era Madagasikara izay atao eto Mahajanga ny 9 ka hatramin'ny 14 ny volana Aogositra ho avy izao. Pejy ny fanatanjahantena dia lavo ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny isa mavesatra ny ekipa ny Benin andro andy nandritra ny fanokafana ny fifaninanana Afrobasket latsaky ny 20 taona. Lalao voalohany natrehany Ankoay Zazalahy, Nzavandre Mahefa sy Tahiry Aina.
Namiratra ny ekipa-pirenena malagasy tamin'ny lalao voalohany sy natao androany ny fanandrinany tamin'ny Benin. Nampiseho ny fahaiza-manao ny mpilalao malagasy ary nitondra ny fandresena tamin'ny 2-0 raha toa ka 170 kosa ho an'ny Benin. Nanindry hatrany ny ankoay nandritra ny fotoam-pilalaovana. Na izany na tsy izany, mbola misy ny lesoka tokony ho hatsaraina hoy ny mpanazatra. Mary varimbarina zany dia eo amin'ny resaka communication zany amin'ny mpilalao dia eo amin'ny fanafiana mbola tsy tena nandrindra raha tokony ho izy le izy satria le Benin zany nidina ambany be nanao des phases de jaune 2-1-2 doatany somary namitaka ny fanafiana tokony nataonay zany le izy. Na velom-bolo sy na velom-panantenana ny mpakafy aloha treto ny filalao sy ny vokatra azo ny Madagasikara. Ny alahady ho avy izao no iverina hiakatra kianja indray ireto mpilalao ireto ifandona amin'ny Algeria. Raha ampitso kosa no ifanatrika amin'ny Uganda ny ankoay sy sokajy vehivavy any Antsirabe. Ny fahafito ny volana aogositra izao no tanterahinao Mahajanga ny fihaonana miverina eo amin'ny ekipan'ny Bariany Madagasikara sy Seychelles ao anatin'ny lalao CAN Beach Soccer 2024. Ho malalaka misy no nigadona teto Madagasikara ireo Seychellois ireo ary nivantana avy hatrany tao Mahajanga. Raha ny lalao nandroso izay natao tao Seychelles dia nibata fandresena 10-0 ny ekipa malagasy. Ity fifanitsanana ity dia dingana iray ahafahana miatrika ny CAN izay ho tanterahinao Mozambique ny volana Oktobra izao. Maresaka iraisam-pirenena ary nisy ny fivoriana nentina nandiniana ny fiesika ataon'ny Chine amin'ny Taiwan amin'izao fotoana izao tsy ekenany tahaka izao ny tandrefana sasany ka mila andraisana fepetra i Chine. Avotra Solindray be sy Tokra Marla. Ignorant les protestations des Occidentaux, la Chine... Nateo aza ny fandrarana nataon'ny tandrefana ny Chine ny amin'ny tokony hametrana ny fandriampahalemana dia tsy nisy ny fiovana fa nandefa misila manoloana ny Taiwan hatrany izy ireo. Anton'izao rehetra izao ny fizarana ataon'ny tafika sinoa izay manakaiky an'i Taiwan. Manoloana izany indrindra dia nomelohan'i Washington ny Pekin. Maneho fihetsika fiantsina tanteraka i Chine manoloana an'izao fihetsika izao. Manamafy atoka hatrany izy ireo ary mitady ala olana kanefa hita taratra fa mitondra makany amin'ny tsy filaminana izao zavatra ataon'izao. Ary azo atao no mitsivalana manoloana izao fihetsika izao entina hanampiana ny Taiwan. Mipetraka ao anatin'ny fanajana sy ny fampanajana ny zo maneran-tany hoy ny nambaran'ity tompon'andraikitra Amerikanina iray ity. Laza ihany koa i Japon fa ny sasany amin'ireo misila nalefan'ny Chine dia misy mitotona ao anatin'ny faritra izy ireo ka mipetraka ihany koa ny fampitandremana nandritra ny fihaonana natao tao Tokyo. Tsy anaiky nanaovana ny Taiwan toy izao araka izany ireo firenena lehibe toa ny Japon sy Amerika ka handray fepetra faran'izay aingana ao anatin'ny fotoana fohy mba hisiny ny fandriampahalemana. Misy vorovoro ihany koa amin'izao fotoana izao ny sainy rehetra ao Frantsa noho ny fianaky ny variole du singe izay famparitaka biaraka izany amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy ny fandraisan'ny fanjakana fepetra aingana ka hanaovana vaksiny rehetra no tanjona hoy ny fanehoan-kevitry ny maro. Ny andindinin'izay ary tateriny Avotra Solindray be sy Tokra Marla. Près d'un cas sur 10 de variole du singe détecté. Raha nitatitra ny voaka dia ray amin'ny 10 voamarina fa mitondra ny variole du singe dia ao la Frantsa avokoa. Amin'izao fotoana izao dia efa tafakatra hatramin'ny 2,000 ny isan'ireo voamarina ao an-toerana. Manoloana izany indrindra dia hisy ny fanokafana toerana lehibe iray izay ahafahan'ny maro manao vaksiny entina hiarovana amin'ity aretina ity izay aretina efa miparitaka amin'ny firenena maro. Tanjona lehibe apetraka izy ireo nisitrahan'ny olona 504 ity vaksiny ity isan-kerinandro ary ireo olona sokajiana tena marefo no omena sehatra mialoha amin'izany. Mila mametraka paikady matotra sy mafonja mba ahafahana manohitra ny fiparitahana aingana mba tsy hahatonga azy ity hovalina aretina hoy ity lefitry ny ben'ny tanàna iray ity. Miteraka resabe ary misarika ny sain'ny mponina ny la Frantsa ihany koa ny fitavozavozan'ny fitondram-panjakana mandray andraikitra sy ny fanafenana ny momba ny vaksiny ataon'izy ireo. Mila mihetsika ny fitondram-panjakana ho hatrany ity lefitry ny ben'ny tanàna iray ity eo amin'ny fepetra raisina mba hisian'ny filaminan'ny saim-bahoaka. Efa misy ny fatram-baksiny izay ampy ho an'ireo olona tena sokajiana fa marefo manoloana ity aretina ity hoy ny nambaran'ny ministra ny fahasalamana ny toerana. Naveriny manam-pahaizana misehatra amin'ny fahasalamana hatrany fa mila atao faran'izay aingana ny fampanaovana ny vaksiny sy ny fandraisana fepetra mba tsy ho toy ny fianaky ny valina aretina COVID-19 indray ity aretina ity. Tompon'andraikitra amin'ny fifehezana azy ny fitondram-panjakana alohan'ny tsy hifondrany amin'ireo olona sokajiana fa marefo.
Ratsaivina dia ny faharoapolon'ny volana May taona 2022 teo no nahitana ny tranga voalohany tao Lafrantsa ary efa avy roenina izany izy izany amin'izao fotoana izao. Tapitrary ny fampalalama avao tamin'ity androany ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto kosa ny fandaharana ao aranao rehefa avy ao ary ny fampalalam-baovao, ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News. Ho an'ny androany kosa dia anaraka ny série Glissik, ny saison 3 épisode 15 sy 16 no arahantsika rehefa avy eo. Aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary, arnaque à la carte. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.